amin'ny fifaliana lehibe indray lasana bamalala no ianona amintsika am'izao fotoanana izao a de falibe indray miona aminao eto androany a anatin'izao fandarantsika bavaka fiambenina zay rahano amin'ny fandarana andramoka izao a de ny aki radio a de ny aki media ary koa de mpikamba anatinatiny bavaka fiambenana fa indrindrindrina ny groupe zay maresy zay miaraka aminay isan'andro manatanteraka zao fandarana zao de fiadanany tompony eo amintsika tsiraray avy a de mahereza daholy a ho tahin'Andriamanitra tonga soa indray ianao a atao anatin'izao fandarantsika zao hoe raha tsika anatin'ny adiny ray sasany eo a ianotsika hira bavaka toriteny famelabelanina ny toriteny ary ihany koa hatramin'ny bavaka ao amin'ny firenena ataontsika eto androany raha androany nao vao tonga eto a de teteny aminao hoe tonga soa ianao ary faly zay mandray anao a faly be zay mandray anao satria natao atsika rehetrarehetra zao fandarana zao ary mino fa misy olona iantefana zao akoatran'ireo efa piano eto matetika isan'andro a de misy olona ndray eto mino a misy na de ray ary eto sendra nandalo teto izy de nahita ary natao an'izany olo zany misy koa zao fandarana zao misy apatra tian'Andriamanitra ampitaina aminao am'ty androany ty ka raha mba ento ny hitondrany anao de maharetatra amin'ny farany de tonga soa tsy misy tompony zao fandarana zao tsika rehetra tompony ty fandarana ty a dia tahin'Andriamanitra isika rehetrarehetra zay no ela fa tahiny tompo ranabavitsika niditra voalohany teto androany a de ranabavy a Erikaraka izy nitafiditra voalohany teto androany a de nanarakaraka azy raha latojo a tahiny tompo manokana ranabavy Erika tahiny Jesosy ianao raha latojo a de ranabavy Andoandria dia ao ihany koa ranabavy Andoandria Verorasoa Elisatsiala Zinateoda de Sandola Soameva Soernena Larissa de Henriette Rassou dia Zinateoda Fleur tsiriany ve teny Jonathan Marijo Kodaleoni Kotre Kamaradin'i Jesosy de ao ihany koa ry Olgaranoursou sy ry Todraonsou Becky Rolande sy Angela io filanarakoto zao tina tafita so aty ambany aty Angela io mbola manao Y ihany ohatrany efa nisy te sahina ny Erika tany ambony tany filanarakoto zao tina tonga soa de ao ihany koa Yama Verselina Razana Monika Rasoenena Nathalie ary samavy Rasoenena Nathalie sy Rasoenena Larissa ohatrany niveko fa olona mitovy ao ihany koa Henriette Rasoa de tahiny tompo Rodine de Memanambotso de tahiny Jesosy ihany koa i Mabiona Caroline Razana Malala tonga soa Bakay tonga soa Lantinirina Andonirina Marijo Rolianisha tonga soa daholy a Thierry Ralbenja zay vao nisy lehilahy akoatran'ny Lalatojo sy Jonathan de Thierry Ralbenja Angelin Jean koa lehilahy ihany koa le vitsy lehilahy kely mantsika de mahafinaritra fa rehefa mahita lehilahy Thierry Ralbenja tahiny Jesosy tsika rehetrarehetra tonga soa de maharetatra amin'ny farany Mama Valtina de tahiny tompo maharetatra amin'ny farany a de matoka fa ifampahery aminao a taray koa ny voalasany greka eny ary andao ary lotsika ary loha meno any zavatra rehetra ametraka zao fotoana zao ampirantan'Andriamanitra ekipa iraka amiko eto androany nivavaka fanomboana anabavy Sandola avy any Koweït ny tondra ny ten'Andriamanitra ianabavy Yaina avy eto Frantsa de ivavaka ho an'ny firenena ranabavy Erika avy eto Frantsa tahiny tompo ary nareo de andao ary ivavaka aloha tsika ho an'ny fandarana mba ho feno falatrean'Andriamanitra tokoa ane izao fandarantsika izao tahiny tompo ranabavy Sandola anao ny fitenenana tahiny tompo pastera de tahiny tompo tsika rehetrarehetra zay manatrika izao fotoana izao mbola iarivavaka tsika rireny malala tsara indrindrao misaotra anao zay satria mbola naromanao programany rehetra nandritrany ty andro ty androany hitana trasarana zay alina izao fantatray Jesosy tsy miherinena ny tanjaka efa noho ny herinao masina Jesosy raha misy zavatra zay nataony ambadimbady tany tsy mifanaraka amin'ny sitraponao Jesosy mamindafo amin'ny tompo mamilany ny rehetra ary ingan'Andriamanitra zay vory eto Jesosy ifanainao masina no iady fianan-kery amin'ny rehetrarehetra mba sambo toavina Jesosy tsy ho misy diso anjara zay ray azy zay Jesosy malaky iovy fony afatena hoe hidirany teninao Jesosy ary mpiatra zany fiainany rehetrarehetra Jesosy malala ary hitsangany eo ny mpanomponao Jesosy malala anao an'Andriamanitra fanahy masina
no ampiteny azy ahafahany laza sitraponao Jesosy malala o ary ndray tonga eo koa mivavaka firenena Jesosy ianao ane tompo no alefa ny fanahinao masina no tena hoe tany vokany zany vavaka firenena zay ataonay izany Jesosy malala o ary raha misy namanay zay mbola ikasa hanaraka ity fandaharana ity Jesosy tsy miafina aminao ny toerana misy zany Jesosy ianao ane hanafengany ny raha zay mba ho tonga magnatitra izao fotoana izao Jesosy malala o ary ny connexion de ampiasainy amin'izao fotoana izao Jesosy ary fina rano masina Jesosy tsy hanan-kelitra hampahefana Jesosy miasa mezina Jesosy anao ane tompo no agnatitra feno eto amin'izao fotoana izao ianaranao masina no isandatra amin'izao fotoana izao Jesosy misaotra fanahinasa misaotra Jesosy halleluja amen halleluja misaotra betsaka andranabavitsika sondola tanatin'izany vavaka mahafinaritra bea izany sady mirehatra tsara tena makasitraka ranabavy dia hotahin'Andriamanitra ny ianao dia mahereza hatrany hatrany halleluja anao hira anankiray aloha tsika hidirantsika amin'ny tenin'Andriamanitra izay raha tsika amin'ny anabavitsika iaina dia aorianan'izany tsika hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra ao anatin'ity zany anao maka baiboly dia maka toerana tsara dia anao hira isika ao anatin'izay mahereza daholo ary ohatran'ny efa narabaiko teo daholo tsiry amboara-melona mbola tsy narabaiko teo risy tsialany koa tsy efa narabaiko teo dia tahiny tompontsika rehetra meno finaritra ary antiry ity dia rehafontsika miona mahereza daholo
rehefa mivavaka ianao a alleloia de aza mangataka zay tianao ihany ny ataonao fa mangata mihitsy zay tianao mihitsy Andriamanitra alleloia ny zavatra homanin'Andriamanitra atsika de indraindray tsy le nangatahantsika indraindray tena tsara lavitra mihoatra lavitra no le nangatahantsika fa indraindray koa ohatsy ny mifanohatra am'le angatahantsika ohatra tsy nisy idiran'le fangatahantsika fa zao ataovy mandeha ho anoloana ny fisaoranao fa Andriamanitra mahafantatra ny mahasoanao mihoatra lavitra ary raha mivavaka ianao ka misy zavatra son'Andriamanitra eo aminao de satria tsy mahasoanao ary raha misy zavatra omen'Andriamanitra anao de satria fantany fa ino no mahasoanao halleloia de tahin'Andriamanitra ny a isika tsirairay avy de mahereza ho tahin'Andriamanitra tianarako ary zaka Marizo Verorasoa izaho mbola tsy narabeky teo fambiazana fitahina rahasoana tenanao Angela reo mbola tsy narabeky teo ngambe tonga soanareo a tsara ny tompo izy Angelin Jean moa any Madagasikara raha tsy diso sa ohatra tsy de mbola tafaresaka tamin'sia mihitsy amantsy Angelin Jean ve aty ivelany sa any Madagasikara mba tsara mifankahalala kely fotsiny io ihany koa Kodaleoni efa narabeky teo a efa narabeky teo ny akoatran'izay halleloia tahoary de arytsika azasika patitsy Verorasoa tahiny tompo daholo tsika rehetrarehetra andao arytsika hiditra amin'ny ten'Andriamanitra efa vonombonina raha navavitsika iaina amin'ny ten'Andriamanitra de mino finaritra arytsika rehetrarehetra samy tahin'Andriamanitra ao ary lasa arytsika de aveo amin'ny veneto mamelapelatra ny ten'Andriamanitra ndao ary tahiny tompo arytsika rehetrarehetra amen Fanlehibe-ndraiky no izavaka ten'Andriamanitra amintsika androany no nafetana amin'i Jesosy Kristy eo amintsika tsirairay avy tonga eto indray androany de ifampahindratsika amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra de misaoran'Andriamanitra ianao raha tonga eto amin'izao fotoan'izao a mbola ian'ny teniny de mialohan'ny andrenesantsika ny tenin'Andriamanitra liamina de ndao hanomana ny fo amampanahintsika tsika iainy feon'Andriamanitra de ndao kasihantsika ny fotsika de tentsika hoe Andriamanitra manakolazaina amiko indray ianao androany sokafako ny foko mitenenanao manjaka feno Jesosy ary mitenenako fa mila an'izany teninao zany androany de izao ry havana sokafo ny baibolinao de vakitsika eo amin'ny Salamo toko fa 5:10 tena efa diso fantatsika loatra ty teny ty fa entsika ifampahirezana indray androany Salamo toko fa 5:10 2:20 rehefa hitanao de vakitsika minaran'i Jesosy misy olan'andro manao hoe fitaraina nataon'izay navadiky ny sakresany nahatoky azy apetrao amin'i Jehovah ny entanao ary izy no anohananao tsy avelany angozozo mandrakizay mary halleloia izy ten'Andriamanitra hoe apetrao amin'i Jehovah ny entanao ary izy anohananao etsika rana dia miresaka entana zany entana zany dia zavatra tsy mahafinaritra no mitondra an'izany tamintsika tamin'ny mbola kely ohatra rehefa hoe rasaina mitondra entana dia mifaniriky sika satria mety hoe mavesatra mety hoe manahirana mety hoe makamo ny olona rehefa mitondra entana no mety hoe zavatra tsy mahafinaritra zany hoe mitondra entana zany dia nefa ny ten'Andriamanitra dia miteny hoe apetrao amin'i Jehovah ny entanao zany hoe amin'ny fiainantsika ry amina dia tsy maintsy misy entana hoentintsika na kristianina ianao na tsy kristianina ianao tena mbola velona ihany koa dia tsy maintsy misy an'izany hoe anjara entanao zany fa ny mampiavaka azy fotsiny ry havana mampiavaka antsika kristianina dia manana Andriamanitra tsika manana an'ilay mpisolotsika ohatra hoe mpitondra entana ve fa tsy mpitondra entana fotsiny ihany fa mpanohana tsika dia androany dia mety misy zavatra mavesatra ao anatinao ao mety misy zavatra zakanao mety misy adina lovanao mety misy olana mahazo anao tsy hoe koa hoe kristianina tsika dia tsisy olana mihitsy fa tsy maintsy mandalo zavatra mafy tsika ry havana tsy maintsy mitondra azy fijaliana tsika ry havana tsy maintsy misy zavatra manahirana antsika eto amin'ity tany ity fa izao ny ten'Andriamanitra manao hoe apetrao amin'i Jehovah ny entanao fa izy anohana anao dia izao zany hoe mametraka ny entana amin'i Jehovah zany ry havana dia tena hoe mametraka ny fitokisana
metehatra amin'ny herinao, tsy metehatra amin'ny fahaizanao, tsy metehatra amin'ny fahendrenao, tsy metehatra amin'ny fahalalànao ianao a. Fa tena hoe apetraka ao amin'Andriamanitra izay zavatra rehetrarehetra manahiranao. Efa na dia hoe tsy manahiranao fa nay falianao sy ny zavatra anatinao a dia mila apetraka ao aminazy. Ny ahafahantsika ry havana hoe mivoaka mpandresy amin'ny ady lalovatsika. Ny ahafahantsika hoe mahita vahaolana dia ao amin'Andriamanitra rery any. Misy ten'Andriamanitra iray izay koa maherezaka antsika ao Petera voalohany a toko 5. Ao amin'ny Petera voalohany toko 5 manao hoe Petera voalohany toko 5 manao hoe ko amin'izany manatreha tena mba nitana maherin'Andriamanitra mba nandrantana anareo amin'ny fotoan'andro ary apetraka ho aminy ny fanahinareo rehetra fa izy no miay anareo. Halleluia. Mety manana ayay ianao amin'izao fotoana izao, mety manana olana sabana, mety manana aretina tsy asitranina ianao amin'izao fotoana izao, mety vizana ny fonao amin'izao fotoana izao. Fa tsy hanafitoky ianao ry havana raha tonga eto amin'ity androan'ity satria manankolazana aminao Andriamanitra ary manavaolana ho anao Andriamanitra ary vonona hitondra ny entanao Andriamanitra. Fa osy izy hoe manetreha-tena ozy izy. Izany fanetreha-tena izany ry havana dia tena hoe manaiky miaika fa tsy mitsinona ianao, miaika fa tsy mahavita mimimy ianao raha tsy isan'Andriamanitra. Ary tena hoe manolotra ny fonao, manolotra ny aminao manontolo n'Andriamanitra dia mitenena amin'Andriamanitra hoe Jesosy tena tsy vitako ty adiko ty Jesosy tena tsy haiko ny mivoaka amin'ity adiko ty fa zaho matoky anao a dia apetraka eo an-tananao ny olana rehetrarehetra izay mahazo ana, apetraka eo am-pelantananao izay zavatra kasaiko rehetrarehetra dia alamino Jesosy dia minoy ianao fa Andriamanitra afaka anafaka anao. Fa Andriamanitra ry havana dia tena hoe miany zanany a. Andriamanitra dia mijery antsika isan'andro isan'andro. Andriamanitra dia manahiny amintsika satria Jesosy ry havana dia nafono antsika ary fantatr'Andriamanitra ny zavatra ilainao, fantatr'Andriamanitra ny zavatra izay tokony ho anao androany. Hain'Andriamanitra ny mamorona ny tsy misy ho anao satria ny zanany ry havana dia nafono antsika. Jesosy ry havana dia naverany ho faty ho antsika ka ny zavatra hafa ve nitsomena antsika. Raha ka ten'Andriamanitra ry havana manao hoe izay ten'Andriamanitra izay ao amin'ny Romana toko 9 fakitsika izay ten'Andriamanitra izay manao hoe ao amin'ny Romana toko 9 dia faharoa manao hoe izay tsy miaro ny zanany lahy fa natony hamonjy antsika rehetra izy, tsy omena antsika miaraka amin'ny maimaimpona koa fa ny zavatra rehetra. Ten'Andriamanitra ry havana dia milaza hoe Andriamanitra dia nafono ny zavatra rehetrarehetra. Andriamanitra dia nafono ny zavatra tena sarobidy teo hoe masina ho antsika dia ny zanany lahy tokony izany. Ka ao namarina moa ry havana tsy hanomezana izay zavatra izay ilainao, zavatra fantana hoe asoanao, zavatra tena hoe ka tsahanao fantratra io a. Hain'Andriamanitra no manome an'io ry havana. Fa ny ilain'Andriamanitra aminao androany dia tena mametraka ny fitokisanao aminy, tsy mierikerikery seroa fa tena hoe manolotra ny fitokisanao rehetrarehetra aminazy dia manolo tena ao anazy ary tena hoe matoky anazy amin'ny zavatra rehetrarehetra. Fa Andriamanitra ry havana tsy tarika anao amin'ny zavatra diso izany. Andriamanitra dia mahafantatra ny zavatra mahasoa anao ary Andriamanitra dia mahafantatra ny zavatra tokony ho ilainao androany. Fa ianao dia mila manana faharetana miaraka aminy ary mila matoky azy tanteraka ianao raha te hahazo zava-tsoa amin'Andriamanitra. Ten'Andriamanitra maro no itsika ifamparezana eto mbola ao amin'ny Ohabolana toko 13:5 vakiko aminao mba ifankahirezana ho antsika tsirairay avy. Ohabolana toko 13:5 manao hoe matoky an'i Jehova amin'ny fonao rehetra fa aza miankina amin'ny fahalalànao, maneke azy amin'ny alehanao rehetra fa izy andamy mandalanao. Amen. Izo ry havana mety manana fikasana ianao, mety manana projet ianao, mety misy olana tsy hainao hoe ahoana natafavoahanao, mety misy aretina tsy hainao hoe tsy aisitrano. Fa zao no ten'Andriamanitra manao hoe aza miankina amin'ny fahalalànao fa maneke azy amin'ny alehanao rehetra. Inona izany zavatra ataonao ry havana? Na inona zavatra alehanao dia maneke an'Andriamanitra, manarazy sitrapon'Andriamanitra, manarazy zavatra tenen'Andriamanitra fa
izy dia andamina ny alehanao rehetrarehetra. Dia mbola misalamo toko fafito amby telopolo koa mbola manao hoe salamo fito amby telopolo andiny fahatelo mbola manao hoe matokian Jehovah ianao ka manaova soa dia ho namitany ianao ka ho faly amin'ny fahamarinana ary miravoravo amin'ny Jehovah ianao dia omena anao izay ireny fonao. Ankino amin'ny Jehovah ny lalanao ary matoky azy fa atao amin'ny tanterany. Efiarana ilay ten'Andriamanitra dia miteny foana hoe matoky any Jehovah, ankino amin'Andriamanitra ny lalanao dia ho atao ny lavorary izay zavatra kasainao, omena anao izay zavatra ireny fonao ka matoky an'Andriamanitra. Matoky azy apetrao aminy ny fanahinao rehetrarehetra fa tsy vitanao io, tsy vitan'ny herinao io, tsy vitan'ny fahaizanao io, tsy vitan'ny fahalalanao olo riavana, tsy vitan'ny hetsika izay ataonao io. Ianao mety mieritratra hoe za no an'izao dia ataoko an'izao ty hoe izao ny ankafavoanao amin'ny olana fa tsy vitanao io riavana fa Andriamanitra lehilahy. Tahaka ny Daniela ny riavana rehefa nalefa tao anatin'ny lavaky ny limana, rehefa nalefa tao izy dia niankina tamin'Andriamanitra sisy izy. Azo natao ny riavana ny miarana hoe tsy ho tafiditra ao anatin'ny olana io hoe azo natao ny riavana ny tady vahaolany rehefa nampangaina rehefa navoaka ny digle hoe izay mivavaka amin'Andriamanitra dia ho alefa ao anatiny io. Azo natao ny riavana mety hoe nanidiny varavarakely izy dia niafina izy mivavaka. Azo natao ny riavana ny mivavaka tany amangingy be dia be mety zavatra afaka nataon'ny Daniela mba ahafahany tsy tafiditra ao anatin'ny lavaky ny io fa zao tsy niantetra tamin'izany izy fa ny vahaolana nataony dia mivavaka izy, mivavaka tena hoe tsy nitsahatra natoky an'Andriamanitra izy. Dia rehefa diniantsika tantaran'ny Daniela dia rehefa nivoaka tao izy nivoaka tsy naratra izy, nivoaka tsy nanino izy satria napetrany tamin'Andriamanitra ny fitokisana. Dia tahaka ny Eli koa riavana mipaherezaka anao. Eli mpaminany rehefa nisy mosary tao amin'ny tanànany dia nomen'Andriamanitra tonan'Andriamanitra saina izy hoe mandehana. Izy ny tantaran'ny Eli tantaran'ny Eli mpaminany any mpanjaka voalohany any toko fafito ambin'ny folo sy izy rehetsiaka izay fa nisy tantaran'ny Eli. Rehefa nisy mosary teo amin'ny tanàna dia Andriamanitra riavana dia nanana vahaolana ao anazy satria nanina satria izy niaino ny feon'Andriamanitra. Dia ho anao koa amin'izao fotoan'izao ianao mety ao anaty safotofoto, mety ao anatina olana maro ianao, mety raha mijery masina olombelonao ianao dia mety hiteny hoe aiza Andriamanitra no atafavoaka amin'ity olana ity, ahoana ny fomba atao. Fa tahaka ny Eli riavana rehefa niaino ny feon'Andriamanitra izy, rehefa nankatohan'Andriamanitra izy dia tenin'Andriamanitra hoe nomen'Andriamanitra vahaolana izy vahaolana izay tsy takatry ny saina izay amin'ny fomba amin'ny olombelona dia hoe tsy misy tsy vitsy izany. Fa Andriamanitra dia naniraka vorona hanome sakafo anazy, nanome toerana ahafahana misotro, na dia mosary na teo amin'ny tanàna dia izy dia mivelona ka zao na dia hitanao hoe tsisy vahaolana manodidina anao, hitanao hoe maizina ny lalanao dia matoky an'Andriamanitra, meno ny feon'Andriamanitra, meno ny fitarian'ny fanahy masina fa izy dia atafavoaka anao anatin'ny olana io. Dia vahaolana iray riavana aza mametraka aza miahiahy ianao araka ten'Andriamanitra ka tsy anao fanjakan'Andriamanitra dia anaraka anao ny zavatra rehetra, omenanao ny zavatra rehetrarehetra izany hoe aza ny olana sy miahiahinao natao mibahana ao anatinao fa ka tsy ao no fanjakan'Andriamanitra. Eno ny tenin'Andriamanitra, manaova ny sitrapon'Andriamanitra, manaova ny marina ary ao ny didin'Andriamanitra rehetrarehetra riavana dia omenanao izay zavatra ilainao. Tahaka ny Marta sy Maria riavana. Marta dia miahiahy loatra ny variana ny karakara loatra izy fa Maria dia mifidy ny anjara tsara izany hoe nankeo an-tongotry Jesosy izy ary niaino ny tenin' Jesosy dia ndaontsika androany. Inona zavatra mahazo antsika dia ankeo am-poditry ny tongotry Jesosy sika hiaino ny tenin'Andriamanitra sika, maka ny tenin'Andriamanitra sika fa avelantsika mihitsy ny fanahintsika. Fa rehefa miaino ny tenin'Andriamanitra sika riavana, rehefa manaraka ny sitrapony sika riavana dia ataony tanteraka, ataony lavorary, omena antsika izay zavatra ireny fotsika. Dia ataontsika ametraka ny manahirana antsika eo an-tongotry Jesosy dia hanompo anazy sika anaraka ny didiny. Fa ilay tenin'Andriamanitra voalohany teo riavana manao hoe tao amin'ny sabata teo vakitsika ny tenin'Andriamanitra voalohany teo anaranatsika anazy. Ozy dia tenin'Andriamanitra manao hoe ny marina ozy izy tsy avelana mozozy mandrakizay no marina ozy izy. Izany hoe ny marina dia izy, ny marina dia izay manao ny sitrapon'Andriamanitra, ny
ny marina dia izay manao ny didin'andriamanitra na didin'andriamanitra ry havana didin'andriamanitra dia hoe tiavana tompoandriamanitra ao amin'ny fonao rehetra amin'ny sainao rehetra amin'ny fanahinao rehetra amin'ny herinao rehetra ary tiavana manao tahaka tenanao zany ny fitiavana ry havana zany ny didy lehibe ka rehefa tian'andriamanitra tsika ry havana rehefa tiatsika mifotsika manontolo andriamanitra dia mazava ho azy fa rahantsika atsaka sy andavana ireo didy izay nomenantsika rehetrarehetra dia ndao andiaraka ny fitiavana ndao anompan'andriamanitra ndao anaraka ny sitrapon'andriamanitra tsika rehefa manaraka ny sitrapon'andriamanitra tsika dia apetratsika amin'andriamanitra ny zavatra manahirana antsika dia izy amoakanao amin'ny mahadinao io izy afaka nasitrana anao izy afaka anovolalana anao izy afaka anorohevitra anao fa mahereza anao dia andaotsika atoky an'andriamanitra atoky an' jesosy fa manana mpamonjy akaiky tsika ry havana tsy mitady lavitra anao fa eo akaikinao ny mpamonjy eo akaikinao jesosy afaka atsonao amin'ny fotoana rehetrarehetra dia voninahitra ao an'andriamanitra amin'izany teny mampahery zany dia tainy tompo dao antsika rehetrarehetra. Alleluia. Sotra betsaka andranam-paviantsika tao anatin'izany toroteny zany mino fa nahery daholo tsika rehetrarehetra mino fa nahery daholo isika tsirairay avy tao anatin'izany tao anatin'izany toroteny izay nety ny anam-paviana izany ko dia tahin'andriamanitra isika misaotra betsaka raha anam-paviana fantatro fa tsy mora ny fotoana lany amin'ireny toroteny ireny ary misaotra amin'ilay vidéo fa sady mahafinaritra ny mijery an'izy no tsara be koa ny toroteny fa tsy hoe niendriky le izy fotsiny fa tena tsara sady mampahery ny toroteny izay nentinao ka dia mankasitraka dia tokava amin'ny ambony indrindra dia andriamanitra ny maly fitianao amin'ny asan'andriamanitra izay vitanao teo izay fotoana laninao teo dia ho tahin'andriamanitra ny anam-paviaina sy izay rehetra momba azy dia mankasitraka atsika ihany koa amin'ny fisaorana azy satria nareo misaotra azy io dia hitany ary mampahery azy mbola androso bebe kokoa indray anao bebe kokoa indray ao arinao koa dia mankasitraka anareo dia ho tahin'andriamanitra ny ianareo rehetrarehetra. Halleloia. Ny ten'andriamanitra izay nijerena anam-paviana teo salamo fadimy amby dimampolo izay mivaky toy izao amin'ny aran'i Jesosy andininy fa salamo fadimy amby dimampolo andininy fa roa amby roapolo apetrao amin'ny Jehova ny entanao ary izy anohananao tsy avelany angozozo mandrakizay ny marina. Halleluia. Misy fotoana niamoa baiboliko dia feno soratsoratra izay baiboliko misy marika maromaro ary rehefa misy zavatra mba miasa eo amin'ny fiainako misy verse ohatra hoe tena nandalo fifaliana be na nandalo ady na nandalo zavatra zany dia maria koa ilay zavatra ka za zao rehefa mamaky an'izy ity rehefa tsy valako ny baiboliko dia tany amin'ny tamin'ny 16 décembre 2014 tany dia nampahereziny tenin'andriamanitra izay nentiny anam-paviaina io ary voasoratra daholo ny olana maromaro nitambatambatra tao anatin'izany fotoana zany dia nandalo ady efa mivavaka izay tamin'izany zay nomboka tamin'ny taona 2007 ny mivavaka ohatr'izao mantsy dia nandalo ady tamin'izany ary dia io telo ihany koa no nampahery tamin'izany amin'ny fotoana zany raha-piarezako anao eto androany koa fa tamin'izany raha nandalo ady dia napetrako tamin'i Jehova tokoa ny entako ary nanohana azy ary tsy naverana nangozozo dia tsy marina tahaka ny Davida aza fa nefa kosa no ny amin'i Jesosy dia namarinina isika koa raha mandalo ady koa ianao amin'izao fotoana izao nahoana moa zay ny avoaka an'andriamanitra amin'ny ady rehefa mandalo ady rehefa miantso azy mahaiza manao tahaka anay apetrao amin'i Jehova ny entanao. Halleloia. Misy entana ianao amin'izao fotoana izao misy olona eto tena mitololady mafy manana enta mavesatra tsy diso ianao raha nandalo olana ka tsy fananinao ny nandalo olana fa ny mety tofadisoanao dia izao ny tsy fametrahanao any olana io amin'andriamanitra. Misy fotoantsika mieritreritra fa vitatsika io ary anisan'ny mahatonga ny fiainan'ny olona milatsaka lalina foana
de ny fieritretan'ny olona hoe mbola vitako io aloha fa raha ohatra atsika fetsifetsy de vo manomboka vo olana kely de apetrao am' Jehova rehemantsika hoe olana kely de vitatsika fa ny olana be vo itsona an'Andriamanitra olana be vo ifadikanina tsiry avana na kely na be de tonga de andana miazakazaka apetrao am' Jehova ny entanao fa izy anohana anao na eta mavesatra na etana maivana na olana kely na olana be na retina kely na retina be tamin'ny lajo zay de ny an'ny zanako nisy ohatrana rarikely anazy zay tao anatin'ny kibony de nay de fa mazatra rehefa ohatr'zany zay tsy mbola miantso tsy de miantso an'zany tsy hoe tsy de fa tena tsy miantso ambulance zany mihitsy fa zay miantso alleloia ary nenay tsy mety na aretina ngeza na aretina kely de fa nenay tsy mba 17 ny atsonana 18 fa 33 Jeremia alleloia de mamaly foana izy kely ny kibo zanaka edy ao fa vavahan'ny papa ao fa vavahan'ny maman jesosy alleloia fa tsy andry aliny efa tena inona vo iantso an'Andriamanitra ao niny tsika mitady zavatra lavitra tsika ngery ava nakaiky mpamonjy ary ny etatsika rehefa miara mandeha amin'Andriamanitra tsika misy fomba fiteny hoe mananjoky afakolateny fa mananjandry afakolanetana fa za tena miteny anao mihitsiny fa mananjoky tsika manana an' Jesosy afakolanetany tsika sady afakolateny alleloia izy misolo vavy izy koa mbola mitondra ny entana alleloia mafinaritra ny mivavaka tsara miaraka amin'Andriamanitra tsara ny tompo alleloia amen ravana malala hitavidana ohatran'ty salamo ty ny soramanty de ny fitarainany nataony zay navadiky ny sakaizany nahatoky azy eto misy tantara ngesabe ny lalovan'ny Davida ary noraketin'ny tanaty salamo satria nikasika anazy loatra ity tantara ity tantara ty de nisoratany Davida rehefa nivadika taminy ny zanany Absaloma fantatsika tsara zany tantara zany ny am' Samuela faharoa toko fa 10 any zany de fa manomboka ijelan'izay tantara zay mantsika rehefa satria mantsy de maro zavatra tenen'i Davida menao fivavako Andriamanitra ary aza mihery amin'ny fitarainako ianao any amin'ny 12 any Davida de miteny amin'ny Salamo 5 tsy ny fahavalony nanaratsy fa raha zany de niaritra ihany tsy olona nakahalanina nanandra tena namely fa raha zany de nihery ihany fa ianao lehilahy mitovy saranganiko namako sy sakaizako indrindra de isika zay mifankamamy resaka ka niara-nandeha tamin'ny maro ao an-tranon'Andriamanitra iza ny olona tenen'i Davida amin'io tsy Absaloma i Absaloma zany mbola tsy teraka de efa nanomboka efa niara-nandeha taman'olona tany an-tranon'Andriamanitra Davida ianao ilay lehilahy mitovy sarangamiko tsy Absaloma zany narary anazy ny zanany nivadika taminy fa ambadika io tantara io ovakitsika rehefa eo fa misy lehilahy anankiray tena akaiky an'i Davida tena natokisany Davida tena nametrahany adiditsy andraikitsy angezabe ny ankinany no namadika anazy nanome hevitra ny Absaloma mba hivadika aminy de tsy izy zany lehilahy zany fa andao maky ten'Andriamanitra tsika any amin'ny tantara tsika jery ten'Andriamanitra any amin'ny tantara any amin'ny tantara voalohany tsika jery ten'Andriamanitra tantara voalohany toko fa 17 any amin'ny nandaminana ny miaramila de natokany Davida daholo ny olona rehetrarehetra reto ny miaramila mahery reto ny ohatr' zao reto ny lohan'ny firenena reto ny mpitandrina ny fananana sy ny mpanolotsaina de zao 9 ary Jonatana rahalahy andray an'i Davida sy Jonatana zanak'isoa zany any amin'ny tantara voalohany toko 17 andininy fa 20 ary Jonatana rahalahy andray an'i Davida de mpanolotsaina lehilahy endry sady be fahalalana izy ary Jeela zanaky Akmony de teo amin'ny zanaky ny mpanjaka 9 ary Ahitofela de mpanolotsaina ny mpanjaka ary Hosay Arkita no sakaizan'ny mpanjaka ary manarakaraka ny Ahitofela de Joiada
zanaky Benaiasy, Abiatara ary komandin'ny miaramila ny mpanjakany dia Joab. Ateto riavana malala hitanao zany misy olona anankiroa am'ireo olona be dia be reo nametrahany Davida ndraiky dia Ahitofela sy Hosay Arkita. Ahitofela resantsika androany fa izy roa lahy reo dia samy nikiomy tamin'ny Davida nanaraka ny Absaloma rehefa nikiomy i Absaloma. Olona napetraka reo oloreo dia olon'olom-pony reo raha tsy noho Davida izay nametraka azy tao amin'ny toerana. Zany hoe ohatra zao zaho ohatra lasa filoham-pirenena dia misy olona tena olona tsy fantatro olona madinika kely sy ny sisa alaiko avy any misy zany dia ataoko lasa prime ministre na ministre na député na sénateur na tsy fantatro azy na dirikaby eny anivonivo ministère rehetrarehetra eny na meko andraikitra lehibe dia lasa mba fantatro olona amin'izay lasa mba i Ahitofela sy Hosay zany dia olona madinika zany tsy fantatro olona tsy tokony voalaza tao am-baiboly anaran'izany olona zany fa izy kosa olona nivavaka ary Ahitofela dia anisan'ny mpaminany sady mahery nomen'Andriamanitra tolotsaina tao am-baiboly tao. Ahitofela dia nomeny Davida toerana izy dia nisandratra izy. Ny zavatra tsy fantatry Davida dia izao ianao rehefa zany gne ravana mampirehry foana mahatonga ny olona ray misy mivadika any anatin'ny olona any ndre misy efa misy zavatra fa ianao tsy voatery fantatra ary manahirana be mihitsy amin'ny fiarahamonina ny mieritreritra foana hoe misy olona tsy fantatrao zany fa any anatinatiny any misy zavatra any anatin'ny fony any. Teneniko anao mihitsy za zao voaingaikaingana nahita hoe tamin'ny Facebook misy hoe lehilahy malazalaza tsy haiko inona izy dia miara-manao fety tamin'ny namany tsy haiko na mba hitanareo iny dia nipoziny namany miara-manao fety aminy ihany no manapozina anazy fa nina moa nipoziny ireo olona dia miara-mifety dia samy mijely hoe iza tamin'ireo niara-mifety tamin'ireo zany le namisavy anazy tsy fantatra satria ny olona hoe samy tia anazy samy manao bakely samy miaraba tratry ny fety mianao sy ny sisa miara-mandihy fa ao ananonaninao misy olona ao misy zavatra ny ampoly ka ty Ahitofela ty tsy fantatry Davida fa efa nisy zavatra tany tsara fantatritsika fa io Ahitofela io dia tsy izy akory fa dadabe any Batseba. Batseba izay nalainy Davida nefa efa vatin'olona ary noho ny nangalany any Batseba dia maty ny vinantony ohatry ny kotiny dadabe moa zany fa ohatry ny dadany matetika mantsy misy ohatry zany ohatra zao hoe ny anay zao ny zanakay miaraka amin'ny zanako kely zao mitovy taona amin'ny zanaky nabaviko fa vavy matoa zany hoe ilay zanako kely zany zao tonton lay zazakely izay tsy iza fa zanaky ny neveuako arakareo zany dia misy olona zany hoe ohatry hoe dadabe fa tsy dia fakaiza ihany ny taona azonareo zany ny zanako zao eny taona fa tonton an'ilay zanaky ny zanaka nabaviko izay efa taona roa taona zany elezeo efa tonton any ohatr'izay zany le izy ka ity Ahitofela ty dia dadabe any Batseba ary tamin'ny fotoana nangalany Davida amin'ny Batseba dia fa tsy faly ity Ahitofela ty fa Ahitofela tsy faly fa tsy tamin'ny tarehany zany tsisy ko mpaminany raha teo dia nalainy Davida nomeny toerana araky toerana zay zavatra nolazaina taminao tao amin'ny tantara io rehefa nandahatra ny miaramilina Davida dia anisan'ny nalandro olona tena ambony sady nanana andraikitra angezabe zany Ahitofela izany fa jerenao nge zavatra nitrangy rehefa any Samuela faharoa toko fa 5:10 ny soramary dia niodinany Absaloma sy nandosirany Davida dia voalazany ten'Andriamanitra fa anababe matsy ty tary ty dia tsongotsongaiko ny zay hovakina aminareo eto
de io moa zany a de nanao fety Absaloma de nisy roanjato lahy nasiany Absaloma de naraka azy avy tao Jerosalema de nivoaka avy tao a de ny zavatra nitranga de nisy roanjato lahy zay nasany Absaloma ka de nanaraka azy avy tany Jerosalema de nifaraika amby folo zany nefa de tamin'ny fahatsorany folo izy ireo ka tsy nahafantatra niny raha Absaloma naniraka akany Ahitofela Gilonita teo ny nanomboka tantara mpanolotsainy Davida avy amin'ny tanàna tao Gilo raha mbola nanao fanatitra izy ary niamasaka nitetika fikominaka de niamary manakiliva ny olona nombany Absaloma i Ahitofela eo ampanaovana asan'Andriamanitra no natsony Absaloma afingenao hoe ahoana zay misy resaka kely tiako atao aminao tadidinao ty zavatra ty ny resaka kely tonga any amin'io Ahitofela io de izy mihitsy ny tompony atongavany io fa maninona ny tsy ho mpanompon'Andriamanitra i Absaloma ngeravana tsy nafantatra hoe Ahitofela nisy problème tamin'ny Davida tsy mbola niteny an'izany Ahitofela hoe tsy dadanareo iny tsy tiako iny ke ohatry zao hoe tsy niteny an'izany fa zao ry havana fantatra rehefa misy olona te hiresaka ohatra te hifosa olona te resadresaka de mahavarina fa fantany ihany ny olona tokony hiresahana de nio anao zay teniko zay ianao zany raha ohatra ianao io ka tonga any aminao daholo ny olona mifosafosa olona de mieritrerety ianao fa efa fantatry ny olona fa azo atao manao an'izany aminao tadidio zay teniko zay hitanao ny Andremby ataonao mandalo kely fotsiny de fokan'izay vivy kely rehetrrehetra anaty fasika iny ka mieritrerety ianao raha ohatry ny tonga any aminao daholo ny olona miteny hitanao ahoana ny semy fahitany sehan'le ohatra ao tonga ndrendray hitany selianina mieritrerety ianao fa fantatry ny olona fa tokony ianao ny tenenana an'izany fa misy olona tena tsy maharay an'izany mihitsy fantatry ny olona vao manao an'izany de misy olona ohatr' izany mihitsy rehefa naratsy olona ny olona de ao aminazy to ary ianao koa mba mailomailo fa rehefa misy olona tonga eo aminao ka miresaka olona mihoatra ny indre mandeha de mieritrerety ianao fa ianao io de resahan'ny olo iny any am'izay toerana misy azy any zay aloha ray de nareny am'izay teo ampanaovana asan'Andriamanitra no natsony kitiany Absaloma i Ahitofela tonga de taitra vao hoe Davida nefa ampanaovana asan'Andriamanitra olona mivavaka amparena efa tram'izany zany nisy zany tsy mahataitra atsika rehefa misy zavatra ohatr'izany misy fiainantsika efa tamin'izany efa feno zany zavatra zany de tonga de vao nikitiana kely fotsiny de tonga am'izay de tonga eo ampanaovana asa fisoronana no tarihan'ny olona andeha hikomy amin'ny mpanjaka de lasa izy nanamasaka ho ny tenin'Andriamanitra de niamasaka ny tetika fikomina lasa nanaraka ny Absaloma ataona am'izay ny olona rehetrarehetra ary nisy olona tonga tamin'ny Davida ka nilaza hoe lasa nanaraka ny Absaloma ny fon'ny lehilahy amin'ny Israely ary io Davida tamin'ny mpanomporehetra zay teo amin'ny tany Jerosalema tsangana andeha sika adositra fa tsy afaka atsika amin'ny Absaloma andeha arafaingana fandrao tamin'ny faingana izy ka tratrany etsika de atao ny diran-doza tampiketsika ary asiny amin'ny lela-tsabatra ny tanàna ary ho mpanompony tamin'ny indreto ny mpanomponao anaoaraka zay rehetra sitraky ny mpanjaka tompo zao ry havana malala raha manao raha mijery tsika de fanontaniana apetrako aminao tokony atahorany Davida ve Absaloma Davida ve tena tokony tonga de tena ohatr'n'io matahotra ohatr'n'io hoe andaotsika andeha andao fa tena maty etotsika fa ngatsy Davida ry havana le namono liona Sibera sy Goliata sy Filistina sy Amalekita sy nrehetrarehetra Davida zany ange ry havana ka tsy mitsoakady fa maninona ary Davida no nitsoakady teto ny tena marina voalohany indrindra fantary Davida fa raha misy ny ady de samy olona eo ihany ny ady zany ny olona manam-pahendreny zany raha hijanona teo Davida de niady amin'ny Davida eo tsy iza fa ny zanany loha ary miaramila miady amin'ny miaramila ny Davida eo miaramila ny Davida ihany azonao zany ady atrandro de ho an'ny olona manatsaina manan-kely de tonga de miala izy andao tsika hitsoaka ozy ny olona kanosa eny
tsy maninona tsy nierevana tsy maninona na teny ny olona rek kanosa sarim-bavy sy ny sisy fa ataovy fandresenao anao ny tsy fahareketan'ny ady fa raha raikitra eo ny ady ny raha mandrika eo de tsy izy akory fa raha mandrika eo amin'ny fanjakany davida ihany halleloia ny olona mpianakafo tsy tokony fampitorena amin'ny tribonaly zany hoe piray tapo hoe na piray fiangonana tsy tokony izany ny davida de zao nataony laoko miala ozy izy nda ozy izy fa sao de idiran-dozy atsika davida tsy matahotra ady fa davida nanampaindrena ary indrindrindrindrindrindrindrindra rehefa mamaky ny salamtsika fa 5:5 andiny faharoa amby roapolo ny tenenena baviana de zao ny tenenena apetrao amy jehovah ny entanao ary izy anohananao tsy avelany angozozy mandrakizay ny marina ny zavatra nataony davida ny tena marina navelany teo ny entana navelany ho any jehovah io ady io aleo andeha ozy izy aleo andeha taloha mampiona rehefa tamin'izy le taminy efa ela be vao nanomboka ny andra tomobile rehefa tonga tokotaninay izy ka ny tokotaninay tam'zany mila lahatra le tomobile miditra otrao de anina de zao ny ataony vao miditra tokotany izy avy mandeha am'zay alehany de zavatra ataony apetrany eo vao tokotany eo ny tomobile apetrany eo sady tsy dinitsy de mivitany anjany milaza izy mody any an-trano de anjarako foana ny maninona manitsy aniny manidy aniny ara-dalàna sy ny sisa ny azy tonga eo de ajanony eo am'zay toerana eo de zay tsy manao evry izy tsy manao ninina eo apetrany eo ohatry zany angerava ny davida teto hoe tonga ny olana tonga ny ady tonga ny etamavezatra inona ny etamavezatra absaloma mba mahaizako ianao manao an'izany tonga de avy alao miala eo io andriamanitra hoe anao io alleloia zany angerevana nataony davida teto arabaky teny angerevana ny teniny davida teto hoe apetrao am' jehovah ny entanao tonga de eta am'to tena jany dao andeha reo eo misy fotoana anaovantsika an'izany misy fotoana tena reraky ianao tsy hitanao zay atao fa zao ny tsaronao sisa andriamanitra za manananao avelako ety misy mpanompon'andriamanitra zay efa nodimandry moa izy tena mpitory teny be maneran-tany izy de ndray andro izy nanofa asalina ngeza be sady lafo be anaovany fitoriana tenin'andriamanitra de le izy tsy nisy voly fa nazo famagivana sy ato anao nanao andeha tena itory-teny de zao zavatra nataony nandeha ny andro manakaikaiky any le fitanaovana le fitory-teny mbola tsy nanambola foana izy mitsana efa voafandrika de zao am'zay teneny miaza aloha de asa saina ahoana rety ahoana ary izy ty ahoana ary zao nefa raha zao am'zay ny teneniny zao andriamanitra reraka be fa zao ianao no nampahitana ny trano io raha tsy mahita an'io de ianao ny ampabaraka amin'io asanao io ataoko io za tsy hitady tsony anao io ary izy taveo somary lasa lavitra misy zao no ny teneniny tam'zany raha tsy mahita hofan'io trano io de eto am'ty hôtel lipetrahako ty asiko pancarte asiko sohatra hoe andriamanitra manala baraka amin'ny mpanompony tsy mandofa trano sa ihany izy de natory izy nanomba natory teny izy de natory tsy niasa saintso aizany isy vola ahoana isorona an'andriamanitra to andro vitsivitsy taloha kely nefa nampitatena taloha kely izy efa tsy nitatena tsony efa napetrany ny entana navelany teo sy ny raharaha zay momba zay hofatrano zany fa de fa nanomba natory teny andro kely milo misy olona nyvangin'andriamanitra raha matobe efa nanangona ny fanatitra ny efatra am'izay de nitady mpanompon'andriamanitra izy are nomeko an'ity de nahita hoe mitory tena eo izy de io misy mpanompon'andriamanitra de nandondony ianao le pastera ianao fitoriteny katrandry eto fazazany atramby mpananakona reto fanatitra reto azany mba hotsofina rano fa tsy manahita mpanompon'andriamanitra de anao mba nomeko vola be tonga de zany nge ny fiasan'andriamanitra za koa nisy fotoana tao anatin'ny adiko fo nanomboka ny vavaka tam'izany misy tena manomboka ny vavaka fa reraka io saiko ry havana malala reraka io saiko
tiana jesosy ahoanare le ohatra zao ahoanare le ohatra zao tany tompo fiaintso tonga soa ianao tonga soa ny arabaina ahoanare za taloha tam'izany reavana tena naika raha nytoitoy kely so ihany fa tsy nitoizan'andriamanitra gambo za ty fa lasa mipika kely le daladala kely reny mavy tena zao am'izay teneko fanomboka ny vavaka kelikely am'izay zao am'izay teneko nainao zany fitsona vavolobe zany zao atao an-tsaiko zao jesosy za efa manao zay tianao za efa niala tamin'ny ratsy fanaoko za efa miankina aminao raha maninina efa ataoko dao zay tianao atao zao za hitandrina sabata za tsy hanaonao foana tsony za tena fa zao raha maninina de ianao zany ny teneko reavana efa tena reraka tam'izany aiza ihany ary ty ozy jesosy zao za matoky anao za raha maninina de ianao zany tokony andraikitra ianao nefa mitantana anazy ao tia zao naninina tsy naninina navelako toy le entana riavana malala be de be ny olona lefa mivavaka fa mbola ohatry n'iny ny lalan-drahandohany tratra tady ho tratran'ny hiakatra ohatry ny ahoana ny tension taty hijanona hatramin'ny fo dobodoboka sala amin'ny ahoana mitaitainany amin'ny rapitso sy ny rapakapitso zao de efa misy kristianina mitebiteby be sady amin'ny fanenjehana ka voariavana malala ny amin'ny ady sy ny fiainana sarotra sy ny vidim-piainana inona ny tokony ampikoropaka anao ny am'izany aorinao zao be de be ny zavatra hitranga marige zavatra hitranga aorinao mba manaraha ihany ho ianao vaovao any am'le tsy de hita maso reny fa ho maro ny zavatra iseho eto ary ho betsaka ny olona ary ny kristianina izay tsy miorina amin'ny fitiavana an'Andriamanitra sy mibanjina amin'ny fiainana mandrakizay fa miorina amin'ny zavatra ny tany ho betsaka ny kristianina diso fanatenana ary tahaka an'izao tontolo zao amony teny tsy oziny zany fa tena zavatra tena izy satria maninona satria ho kivy satria nanantena zavatra teto tany fa ho kivy aorinao ka isy zavatra hitranga ho hitanao zany tonga de io volanao io manana ohatriny anao fa tsisy vidy antsony iny tsisy lanana iny tsony sa isy krizy mondiale tonga de tsisy isy krizy na sakafo isy tonga de zavatra tsy ho takatry ny sainao za mitenanao an'izany tsy mampatahotra anao fa tonga de mitenanao hoe miorenao am' jesosy fa raha miorinao am' jesosy ianao lanitra ny tanjao tsisy mampatahotra anao zany na kely ary tiavo Andriamanitra tandremo ny didiny ataovy zay tiany tiavo amin'ny fonao rehetra izy fa ianao tsy ariny zany ianao zao tena teneniko anao mihitsy zany za zao tsy mipiblie zavatra tsony amin'ny Facebook fa betsaka koa ny zavatra fantatro riavana malala fantatray mivady tena teneniko eto zany maro ny zavatra fantatray ny amin'ny zavatra any ambadimbadika any io manara-bavao riavana zay nge tena manokana fotoana tena manara-bavao ary vavao tsy zay tsy tele zany teneniko anao tsy tele hitatsika isana tele anay zany tsy efa tsy mijera zany koa zay raha io nijerena lasa dala meloa zay aloha tsy lasa dala zany fa raha io nijerena ohatry hoe fa firy no maty firy no maty zao androany rehefa tsy mijerena hoe tsy mahatsiary koa ny hoe misy aretina fa za teneniko anao fa betsaka ny vavao fantatro ary rehefa mieritreritra zany de mieritreritra ny olona izay mivavaka marivorivo faka am'izao tsika fa ozy hoe jesosy tehirizo reo ampahirezo reo fa ho betsaka ny olona ho diso fanantenana fa ny olona tsy ho diso fanantenana de ny olona efa nivonina ary ny olona efa nivonina de olona ihany koa mahafantatra ny tokony mifikira amin'Andriamanitra mifikira amin'Andriamanitra ao ariana kely ao maro ny zavatra izy ary raha mandinika tsara ianao am'izao fotoana zao tsika eto Frantsa ny any amin'ny hafa tsy fatapatatra ihany fa ianao zany mijery ny zavatra efa misy de raha mba mandinidinika kely ny zava-miseho ianao de ho fantapatatrao ihany misy zavatra kely avy nambadik'ireo olona taizanao tataty andafy de tampotampoka misy olona mamono olona foana ny andalina de vonono ny vadiny de vonono fantatrao ny nataony zavatra ambadiky ireny mifikira am' Jesosy ianao
tsy zay nidirantsika nefa fa zavatra tiako tenenanao de zao ny Davida de najanony tsy hoe matahotra izy fa zao nyteneny io Andriamanitra ianao ny andamy manio saingy zao ravana malala lasa Davida nandeha mbola teo ihany aloha le hoe ny zanany a nikomy taminy a sy ny sisa ohatrany tsy de tena nandona ny Davida loatra ihany nampalelo azy a fa ny tena nandona ny Davida de ity 9:30 Samuel faharotoko fa 10 ary Davida niakatra teny voatra liva ka nitomany teny ampiakarana de ary ny sardo ary nandeha ny kiraro ary navoaka rehetra sa izay nanaraka azy samy ny sardo sy niakatra ary nitomany teny ampiakarana avokoa 9:30 ary nisy sanavara tamin'ny Davida hoe Ahitofela koa nge mba isan'ny mpiray tetika tamin'ny Absalome de hoy Davida taraina aminao Jehova ampodio fahadalàna ny hevitra ataony Ahitofela misy fotoana ianao tsy afaka manao vavaka be intsony tsy afaka nandeha ny fadianina tsy afaka nandeha niakatra tendrombohitra niakatra tendrombohitra izy fa tsy mivavaka na le anteny fa nitsoaka tsy afaka ntsony ianao manao alim-bavaka teny tsotra sisany tenen'ny Davida Andriamanitro mitaraina aminao aho ampodio fahadalàna ny hevitra ataony Ahitofela zao ravana malala fantatra Davida fa manana tolotsaina tena tsy misy ohatr'izany Ahitofela manana fahendrena sy tolotsaina ary na Davida ary naka tolotsaina tany aminy satria mpanolotsaina conseiller spécial ny Davida Ahitofela nefa nivadika taminy eo am'izay Davida tonga teo am'le hoe tsy fahavalona na ratsy aho fa raha zany de niaritra ihany aho fa tsy olona ny nakala nanandra tena namely aho fa raha izany de niery ihany aho fa ianao lehilahy mitovy saranga amiko namako sy sakaizako indrindra de isika zay mifankamamy resaka ka niara-nandeha tamin'ny maro tao an-tranon'ny Jehova Andriamanitra namoahany Davida ny secret andretrarehetra zany Ahitofela zany mafy zany Samora mafy zany Samora ianao raha vana aza mamadika olona zany raha mba misy aza mamadika olona zany ianao zay a misy fotoana be ny olona mitantara problème aminay de zay aza antanina mihitsy iny problème ny anina ohatra fa satria zay tsy afaka moka an'izany secret be deaibe nge tenenareo aminay rehefa nentina mbavaka eo zay tsy afaka moka an'izany amin'izany izy fa teto nahavadika Ahitofela i Davida tena tritra am'izay mifony de zao fotsiny sy anteneny sady mbola lettre ranomasy momba Absaloma teo mbola tsy talitra Ahitofela koa nge tonga de Davida ka zao Andriamanitra reraka be ampodio fahadalàna ny hevitra ataony Ahitofela tena nolotsaina ny Absaloma am'izay Ahitofela nampiasainy mampanolo-tsaina mpitaritafika sy ny sisa azy saingy zao halleloja ny olona anankiray rehefa miankina amin'Andriamanitra ianao rehefa nisy ratsy olona raha tsy maintsy voatery nisy ratsy olona ianao nefa aza manao an'izany raha zao atao de zao ndana olona maditra sy reny olona na mbola mpanompo sampy azy na olona reny ndana reny ndana reny ikomina ndana reny fosafosaina ndana reny asiana ratsy fa aza olona mivavaka mialohan'ny anaovanao zavatra olona de zao ny teneniko anao jereo anontanytanio ihany aloha momba an'le olona any fa raha olona henon'Andriamanitra tampoka no ianao io ahita raha rasy angano Davida nge raha manakasy Saoly zao fa tena nanao zay ratsy teo anatrehany rehefa mifofony any fa tsy sany namono azy sanatry amiko ny anendriny olom-bositry Jehova ozy Davida fa teto Ahitofela nieritreritra fa olom-bositry Jehova ary Davida tsinitsininy eo anatrehan'i Jehova aminazy tsy ariavana ary mason'Andriamanitra io de maso tsara isan'andro fa tandremo tsara fantatritsika Davida tsy hoe ara-panahy no Ahitofela Davida de mpanjaka fa mpanjaka ny vavaka fa tsy mpitondra fiangonana tsy paster tsy mpisorona
fampanjaka saingo tandrea my fampanjaka mivavaka sy matahotra an'andriamanitra fa Ahitofela indray a mpisorona mpaminany fa tsy natahotra an'andriamanitra nametraka ny tena no mpisorona sy mpaminany de nietreritra ny Davida hoe sy mpanjaka kely iny afa karakaraitsika momba an'iny tsy fantany fa io mpanjaka kely eritreretiny io tsy nanan-javatra firy-tenenina fa nitaraina fotsiny sisa nitaraina tamin'andriamanitra andriamanitra ampody fahatalana fotsiny zay nataony Ahitofela zay tolo-hevitry Ahitofela zavatra antranga lava be io tantara raha tantariko anao fa rehefa eritreretinao tonga hatram'izany mihitsy hoe Ahitofela zany lasa tonga de ohatrany hoe problemany mihitsy le i Absaloma izy tokony manolotsaina fotsiny Absaloma fa izy mihitsy sy nirotsaka tsehatra ny amin'ny Samuela faharoany atoko fafito ambin'ny folo ny andiny voalohany de zao ny zavatra mitranga izy mihitsy no naniny zasika bakiko aminao zany ary Samuela faharoa toko fafito ambin'ny folo andiny voalohany ary hoe Ahitofela tamin'ny Absaloma aoka hifantona lehilahy 2 ambola ialina ka hiainga ny endrika ny Davida ary ho tonga ao aminy ala izy mbola reraka sasatra iny ka de ho tairiko de andositra mivahoaka rehetra izay any aminy ary mpanjaka ihany no asiako de averiko ety aminao ny vahoaka rehetra miankina amin'ny lehilahy tediavinareo io ny iverenan'ny vahoaka rehetra ka de hiadana ny olona rehetra ary sitraky Absaloma sy ny lolon'ny Israely rehetra hitanao Ahitofela izay namany Davida akaiky no nanolo-tsaina ny Davida Absaloma hoe zao ny anaovana azy me miaramila be dia be me miaramila 2 ambola ihany 12 000 de zao ny anaovantsika azy izy le reraky iny Davida hitanao fantany ainy moa le izy ainy le izy fantany hatramin'ny Davida ny aravana mpanolotsaina azy fantany fahalemeny Davida misy fotoana Davida mety mitantara mihitsy Ahitofela hitanao ny olo reo mety hoe za mahery miady be zange Ahitofela zao ny faiblesse zange misy fotoana tena matahotra kely any rehefa hiady amin'ny liony fa tanao mangovotra any amby fa za matoky an'Andriamanitra fotsiny sisa fa hitan'ny olona Davida tena sinona moa lehilahy tsy miforomatsy any Goliath fa mety namoaka secret ge Davida tamin'ny Ahitofela za Ahitofela tamin'ny rehefa miady amin'ny Goliath iny natatahotra any ange fa so fantahin'Andriamanitra de rehefa paikadiny kely ohatry zany ange hoe fantatra Ahitofela tsara ny momba ny Davida za de teny aminao azo atao tsy matoky nizaniza tsony eo amin'ny fiainana azo atao tena Andriamanitra teo miteny manao hoe vozona zay matoky olona ianao mora matoky olona io azonao atao tsy matoky nizaniza tsony fa teny ako anao zany ary lesona be zany ary mino fampianaran' zany daholo tsika rehetra rehetra azonao atao ny tsy matoky nizaniza itsony eo amin'ny fiainanao matoky an'Andriamanitra anao vadinao ny zanakao atokiso de zay azonao atao tsy mametraka nizaniza zany tsony hoe ity olo ty iresahako an'izao ity olo ty resahako an'izao tsy maty anao raha tsy miresaka an'izany fa io Davida tratra an'izany zavatra fantatry Ahitofela daholo hatramin'ny faiblesse Davida ozy izy hoan'izay ary amin'izy le reraky fantany fa raha lasa mitsoaka any Davida fantany hatramin'ny herin'ny Davida ao amin'ny fotoana mampareraka azy zao eo izy ozy mitairiko ny vahoaka de vahoaka mitsoaka de Davida sisa ny asiko Davida any ny asiko izy mila 12 000 miaramila tsy hamony vahoaka fa Davida ihany ary misy olona eo amin'ny fiainanao ao ianao io ihany no tiny ho tairiko izy izy zao riavana malala zany rehetrarehetra zany nefa programany Ahitofela iza moa Ahitofela olombelo Davida koa olombelona fa Davida tsy niteny tsony eo ataoko ty ozy Davida apetrako amin'ny Jehova ny entako io Jehova taovy zay fanaovana azy fa za tsy haiko ozy Jehova Davida alao anaovako azy ary alao anaovako azy nieritreritra am'izay Ahitofela hoe izy ny tena izy fantatrao ny farany tantara lava be io any amin'ny Samuela faharoa toko fafito ambin'ny folo de efatra ambin'ny folo any nanolotsaina am'izay Ahitofela fa rehefa nanolotsaina Ahitofela de
zao aloha zavatra mahafinaritra aloha toy kely tantara fa tiako be mantsy tantara io de tiako mba akamamy anao zay nge teako anao testament taloha mankafizy anao testament taloha misy tantara mahafinaritra be ao andiny fadimy rehefa avy niteny teo zany izy ataontsika ny sao ary sitraky Absaloma sy lolony Israely zany kanefa andiny fadimy hoy Absaloma mba tsy hoe kosa hoe Hosai Arkita ary ka horentsika koa zay teniny Hosai Arkita ilay nitovy tantana nampitoviany Davida tantana tamin'ny Ahitofela samy mpisorona sy mpaminany tamin'ny mpaminany manam-pahendrena ary amin'ilay tantara teo azadinao zay efa tsara regny mahatsara reny le mamaky andreny hoy ten'Andriamanitra ary Ahitofela de mpanolotsaina ny mpanjaka mpanolotsaina ary Hosai Arkita no sakaizan'ny mpanjaka zay manarakaraka ny Ahitofela an'izy vola reo zany a ny arakaraka teo ihany adjoint ny Ahitofela ihany a i Hosai Arkita pozy izy Absaloma eo zany efa Andriamanitra miasa nihevitra Ahitofela zany nieritrereto de efa nanao 5-5 taona ny olona hoe merci Ahitofela ianao a tena vilo aty fa tsy manana mihitsy manana anao de efa nentinentina teo Ahitofela tsy malala ananka anareo tsy ampafirin'ny nataontsika reny tsy zaintsika reny tsy mahery mihitsy anao zao karanga marina nefa fa zao ozy izy Absaloma andany hoe mba atsofi kely Hosai Arkita mba andramana kely mba antanina koa ny anazy ozy izy mba antanina hoe sao de mba misy hevitra hafa zay nefa efa avy Jehova ary rehefa miteny ary no tonga teo amin'ny Absaloma Hosai de hoy Absaloma taminy izao ny hevitra Ahitofela ka manao ahoana ny teniny anao anaka ny teniny va isika sa ahoana kosa ny hevitra ao ary hoy Hosai tamin'ny Absaloma tsy mety ny hevitra nataony Ahitofela tamin'ity ary hoy kosa Hosai ianao malala ny rainao sy ny olony fa olona mahery sady masika taka ny beraverianaka any an-tsaha ary lehilahy mpiady rainao ka tsy miara mitoetra amin'ny vahoaka raha hitanao zany hitanao zany niny angany Davida teo olona resy ny fahitany Ahitofela azy fa ny olona nandinika mahafantatra fa tsy zany Davida fa lehilahy taka ny bera alleloia attention afaka miala teo iny olona iny fa olona mahery iny ary tsy miova ny herin'Andriamanitra ao amin'iny ary fahatatry Hosai Arkita fa olona mahery Davida ary mila mitandrina amin'ny Davida ary zany mihitsy Davida fa Davida raha niala teo tsy tahotra fa fametrahany ny entany amin'Andriamanitra ataovy amin'ny fanaovana azy alleloia voana eno aniny amin'izay Absaloma vao tonga zany ohatry ny marina ndray zany ary eny amin'ny 5:12 amin'ny Samuela faharotoko 7:10 de hoy izy ary hoy Absaloma sy ny lehilahy rehetra tamin'ny Israely tsara noho ny hevitra nataony Ahitofela ny nataony Hosai Arkita efa nitondren'i Jehova ho foana ny sain-dalina nataony Ahitofela ampidiran'i Jehova azo loza amin'ny Absaloma hitanao nivadika amin'izay fahitany olona ny Ahitofela eo le tonga le tenin'i Davida hoe apodio ho fahadisoana ny hevitra Ahitofela iny ny anon'Andriamanitra zay zavatra nataony Ahitofela amin'izay fanohatra daholo zavatra voameny tondra saika nitondra ny Absaloma ny anatina napotra an'Andriamanitra zany fa tolotsaina tsy izy mihitsy zany zero boribory tonga dozy ny neny Hosai Arkita ny hevitra fa neny Ahitofela tena tsy izy mihitsy fa saika nampidi-doza tamin'ny Absaloma tezitra amin'izay Absaloma iaraka olona tena tsisy ilananao mihitsy ry Ahitofela hitanao izy le niedinedina be tonga de nihetry mafantatrao ny nefarany fa keo ny amin'ny 17 de fantatrao ny nefarany io lehilahy io ary no nihitany Ahitofela fa tsy narahana ny hevitra nataony de nasiny lasely ny borikiny de naingisika no tany an-trano ny tany amin'ny tanàna de navatra ny ankonana izy de nananto tena ka de maty de nalevina tao fahasandrainy namony tena no ny enatra mety iza de nefaraka satria zao sady efa tsy ilainy Absaloma izy ny fantany koa fa raha miveriny eo Davida de vao mety tsisy ilany azy hitanao ny olona manao ratsy de zany ny farany sady tsy an'ny atsy no tsy an'ny aroa alaivo ny toeranao manomboka izao alleloia fa tsy te ahita olona efara taka amin'ny Ahitofela fa manaovy ianao ny fahavalonao rehetra de taka ny Ahitofela daholo raha ohatra tsika aloha tsy mirary hoe amony tena ny fahavalonao tsy zany kosa aloha tsika eto fa zavatra tiana tenenina hoe ianao raha ohatra ianao ry havana mametraka ny entanao amin'Andriamanitra de tsy averan'Andriamanitra ngozozy ianao ary izy anohana anao ary izy tena nolotsaina anao ary ny fahavalonao de zay hevitry ny fahavalonao rehetra ampodiny ho zavatra ho fahadalàna
ny hevitra rehetra fahadalàna de zay zavatra rehetra ty ataony fahavalo aminao raha miankina tsara amin'Andriamanitra ianao de tahaka ny eo amin'ny fotaka mandrevo izy arakaraky ny etsehany ianao zavatra aminao vome iletehany etsehany vome iletehany ny etsika ataony vome mavoazy ny etsika ataony vome mitondra fahavoazana ho azy zay le izy zay le sady tsy any asiny tsy any aroa de ohatr'izay le zavatra nitranga koa de fa le anjara taminao zany ten'Andriamanitra zany fahita vida de niantso an'Andriamanitra izy ary apetraka isika rehetra zay mety manana olana andaotsika apetraksika amin'Andriamanitra alleloia apetraksika amin'Andriamanitra ny antitsika tsy vitanao io za zany tena sahako miteny tenanao fa io ady zay lalovantsika io tsy vitatsika io fa raha ohatra kosa tsika mahay mametraka ny etatsika eo amin'Andriamanitra de Andriamanitra no mandanjalanja sy mitantana an'io de ho hitanao ange fa ny fahavalonao zany tsy havitany inona aminao mety ekeko hoe nisy zavatra nge vitany Absaloma betsaka ny zavatra efa nataony Absaloma ekeko mety misy fetrakenkiriany tamin'ny fiainan'i Davida fa tsy tonga hatramin'ny farany zany Andriamanitra ania hamotsy fotsy alleloia ny fandotona sy ny fanaratsiana sy ny hevidratsy nataon'ny fahavalo anao de ho tahin'Andriamanitra ny anao mahereza fa ny fiainatsika miady misy foana ny entana be deaibe eo fa io asakasaky zay mahay mametraka azy ihany apetraka ho aiza ny entanao aza-babeny nitsony rehefa tsy vitanao io fa atao apetraksika amin'Andriamanitra izy anoana anao ary tsy averany angozozo mandrakizay ianao fa mitoera ho marina mitoera madioa mitoera tena matahotra an'Andriamanitra de ho hitanao ny fomba an'Andriamanitra any fiainana ndaotsika ataotsika ty mba manana artiste kelikely tsika eto amin'ny fandaratsika eto ndao mba elaela mba tsy ataotsika ataotsika indray raha mampin'ity hoe milanao Andriamanitra milanao isan'andro satria ny etako na kely na betsaka na rovina za milanao foana ndao raha hira mera fa mba inareo tirity milanao mampina de misaotra nareo nahatrany hatramin'ny farany de misaotra ny anabavena tao anatin' zany toriteny zany ivavaksika ao arina ty toriteny ty atao alina ty iray ty mahereza tao tsy angozozo ianao raha Jehova ny herinao samy miteny milanao atompo de teneny milanao isan'andro Savannah
Endriavana malala rahantsika afavaky izany toriteny sy izany izy izany dia samy tentsika androany hoe za Jesosy tena milanao. Ny fiainana angeravina tsy laozan'izay tsisy Ahitofela. Davida niaina niaraka tamin'ny Ahitofela taona maro tsy nahafantatra hoe miandry fotoana kely fotsiny ny occasion izay ahafahana mamodika an'i Davida Ahitofela. Davida tsy nahalala an'izany, tsy nieritreritra an'izany. Soa fa napetraka Davida haingana teo anaty an'Andriamanitra izany zavatra izany. Fa Andriamanitra kosa efa ela ny nahalala. Ary tadidiriavana fa ianao sy fahatsoram-ponao io tena hitan'Andriamanitra. Ary Andriamanitra indray mampianatra antsika. Tsy hoe kory Davida tsy hoe tena olona tena tsy nisaina mihitsy na dia kely ary. Fa Andriamanitra tena mpianatra an'i Davida koa tamin'izany fotoana izany. Hahalala ny olona manodidina azy. Tsy entiny fo fa mila mandinika tsara. Ary voarainy Davida ny fampianarana. Voarainy Davida ny lesona. Ary nandinika ny tantaran'i Davida tsika dia tao aorianan'io dia tsy dia nisy firy intsony famadihana nahazo an'i Davida satria fantany mialoha. Nisy lesona nitsoahany. Ary eo koa tsy adino fa Davida dia nalaza ho tian'Andriamanitra sady tena tian'Andriamanitra. Andao sika anao izay hahatonga antsika tena hifandray am-po amin'Andriamanitra, hifankatia amin'Andriamanitra fa ho arovan'Andriamanitra isika. Apetrao aminazy ny entanao, matoky azy fa izy andaminy alehanao rehetra. Hivavakantsika amin'izao fotoana izao. Misaotranao izay Jehovahandriamanitra tamin'ity fotoana androany ity. Misaotra Jesosy satria nampianatra ilay teto indray ianao androany. Isaorana ianao Jesosy ny zavatra rehetra. Isaorana ianao Jesosy ny fampianarana. Isaorana ianao izany toriteny izany. Misaotra anao satria zava-dehibe taminay tokoa nianatra n'izany indray tamin'ity androany ity. Zava-dehibe taminay Andriamanitra no nafantatra hoe vao misy zavatra dia aloha apetraka aminao. Tsy fantatray, tsisy fantatray ny manodidina anay fa ianao mahafantatra. Dia apetraka aminao, apetraka am-pelantananao. Misaotra betsaka Jehovahandriamanitra. Misaotra satria tena tianay tokoa ianao. Misaotra satria tena mikarakara anay tokoa ianao. Misaotra ny amin'izany teny izany. Lehibe dia lehibe ny fitiavanao, lehibe dia lehibe ny fitantananao. Androany Andriamanitra tena matoky anao izay, matoky fa voarainy ny hafatra tamin'ity androany ity. Ianao ny Andriamanitra nitsy ny Ahitofela rehetra satria reto olona rehetra izay mijery reto Jehovahandriamanitra dia mety samy manana ny Ahitofela ny ambadimbadika any saingy tsy fantatra. Fa apetraka aminao sahady Jehovahandriamanitra ny Ahitofela ny reto olona rehetra reto. Ny Ahitofelanay izay mitady hamodika ny fiainanay, mitady hamodika ny fiainam-panahinay. Ianao hijery an'izany manokana dia ninona hevin-dratsy sy hevim-petsy ny Ahitofela dia ampody an'izany ho fahadalanana ianao Jehovahandriamanitra. Ninona ihany koa hevim-petsy ny devoly eo amin'ny fiainanay amin'izao andro farany izao Jehovahandriamanitra dia ampody an'izany ho fahadalanany aminy ihany ianao ary tsy hakasika anay izany fa izay tianao ary. Ny fiainanay, ny entanay apetraka eo am-pelantananao. Fantatra fa tsy hamelanay angozoozo ianao ary fantatra fa hanohana anay hatramin'ny farany ianao. Misaotra Jesosy dia nalaza saotra sy nivoninahitra efa anao hatramin'izay dia mandrakizay. Tsy voalaza teto ianao anefa fanahy masina nondraka an'izany, ampahomby an'izany. Dia matoky fanahy masina fa tsy misy na dia litera iray aza tamin'ity androany ity azo devolon-tsaingoana tanatin'izany fampianarana izany, tanatin'izany toriteny izany fa ny teny rehetra dia hamoha avy zato eny avokoa any am-pony olona tsirairay. Misaotra Jesosy. Halleloia. Amen. Hivavakantsika amin'izao fotoana izao, hivavaka ho an'ny firenena. Ndao mpandrotsika ny anapavintsika Erika hivavaka ho an'ny firenena. Tany tompo anapavi Erika. Tany tompo pasitera dia mbola miarabantsika tsirairay ato indray dia tena famonjena ity.
Ary hivavaka sika amaranana fotoana sy ho an'ny firenena. Ary Andriamanitra iray tsara indrindra misotranao izay misaotra ny fitantananao anao tsirairay avy Jesosy aho. Mbola nafahanay indray mihaino an'izany teninao izany ny afatrao sy mahazo hery ilay amin'ny fiarisika. Misaotra noho ny famindraponao Jesosy malala satria izany famindraponao izany mbola iainana tsirairay avy aho. Raha tsy misy an'izany famindraponao izany hoe Jesosy malala dia tsy afaka mihaino an'izany teny mamy izay afatrao izany ho anay tsirairay avy izay mihaino. Tena mamy izany teny izany Jesosy malala fa mankasitraka indrindra satria nampianatra anay indray ianao androany hametraka nentanay mety mavesatra rehetrarehetra eo am-pelantananao Jesosy satria raha mametraka an'izany eo am-pelantananao izay dia fantatray fa ianao mahay mamaha izany. Ianao no mahay manao mihoatra ny eritreretanay Jesosy malala. Ka izany indrindra Jesosy ny hamakinanay ny adinay, ny fiainanay ny momba anay rehetra eo am-pelantananao satria tsisy marombaka dia eo an-tananao Jesosy malala. Dia mankasitraka anao izay satria tena tianay tokoa ianao Jesosy aho. Dia ny angatanay Jesosy malala. Mba tena ataovy mitoetra atao fonay izany teny izany. Mba ahafahanay tena tianao bebe kokoa. Ahafahanay tena mifitotra aminao. Ahafahanay manao ny asanao, manao ny asa fanofonanao ary indrindrindra mitandrina ny fidinao sy mandeha amin'ny fahamarinanao satria raha manaraka an'ireo rehetra ireo izay Jesosy malala dia fantatray fa ny adinay dia ho maivana eo anatrehanao. Ny adinay dia ho voavay eo anatrehanao satria ianao mpanafaka. Dia ataonao tahaka ny David izay Jesosy malala hoe na dia ny fahavaliny ary mitady haminga anazy, tady hamotika azy dia nataonao tsinitsiny izany, nataonao fahadalàna izany teo anatrehan'ny fahavaliny. Dia mankasitraka indrindra Jesosy aho. Tena lehibe ny fitiavanao. Dia ankehitriny izay Jesosy malala raha hivavaka ny firenenay dia apetraka feno am-pelantananao izany firenenay izany Jesosy aho. Tsisy miafina aminao izany firenenay izany fa mbola ao anaty ady, mbola ao anaty ny olana, mbola milanao izany firenenay izany. Fa maro ny entana mavesatra ao Jesosy malala. Ka izany indrindra no angatahanay ny famindraponao irotaka amin'ny firenenay io, angatahanay ny herinao mba hiasa amin'ny firenenay io satria mbola betsaka ny marefo ao, mbola betsaka ny zavatra mitranga ao Jesosy malala na ny aretina fotsiny mbola maro ny marary ao Jesosy aho. Andio amin'ny draponao satria raha ianao no mamangy, raha ianao no miasa ao Jesosy aho dia maivana ny zavatra rehetra Jesosy malala. Izany no angatahanay fandrandranay mba ho firenena milamina firenenay io, firenena ana-piadana ny firenenay io satria mbola anjakan'ny aiah, mbola anjakan'ny tahotra, mbola anjakan'ny ady maro samihafa Jesosy ao amin'ny firenenay io. Dia rehefa manokana Jesosy ireny olana hopitaly eny fa milanao izy ireny. Dia rehefa ny marary rehetra Jesosy manindrako amin'izy ireny ary aoka ny rahanao anasitana nadio an'izy ireny ihany koa. Ahafahany manampina anao sy mametraka neta mavesatra izay eo am-pelantananao. Eo ihany koa Jesosy malala ny any tokantrano maro samihafa tsisy miafina aminao izany fa maro ny ady an-trano Jesosy, maro ny tokantrano misaraka amin'izao fotoana izao Jesosy malala. Fa ndio amin'indraponao izy ireny mba hitodika aminao ihany koa hametraka an'izany neta mavesatra an'izany eo am-pelantananao. Dia ianao koa Jesosy ny hamandraingany any fonjy ireny tsy adinonay na dia misy ara meloka na misy ny tsy meloka Jesosy dia manindrako amin'izy ireny ary kasio amin'indraponao izy ireny mba tena hitodika aminao, hametraka amin'ny fiainan'izy ireny eo am-pelantananao satria tsisy marombaka dia eo an-tananao. Tondram-bavaka manokana ihany koa izay Jesosy ho an'ny ireo mpitondra fivavahana mba tena hametraka ny finoan'izy ireny eo am-pelantananao, hametraka ny asan'izy ireny amin'ny fanomponanao mba tsy ho variana ny zavatra hafa Jesosy malala fa tena hoe hitoro ny filazantsaranao andeha amin'ny fahamarinanao ary atoky anao sy hifikotra aminao, hitianao bebe kokoa Jesosy malala. Dia apetraka feno am-pelantananao Jesosy amin'ny firenenay na ny mpitondranay sy ny vahoaka rehetra ao dia atinay aminao izany. Dia mangataka ny rahanao izay handrafitra amin'izany firenenay izany, mangataka ny rahanao koa izay Jesosy handrafitra anay tsirairay avy izay mihaino an'izao toro-teny izao Jesosy malala mba hiaro anay ka mba ahafahanay matory tsara ny fiara ity Jesosy malala. Dia mifanainao masina ny hitady-dalana anay mandrakariva, ahafahanay miaina tsara, ahafahanay matory tsara ka hitafako maraina indray izay hiatrika maraina vaovao.
dia amin'ny inaranao dia toa tsy malala mangatana izany fahafatany mihiny zay dia toa fa zay nandray amin'ny teny androany dia azo hery sy hipikitra aminao sy ametraka amin'ny fiainan'izy ireo sy netika mampibetsatra ireo filatananao dia anao miteraky laza sy voninahitra mandrakizay sotra Jesosy malala aleluia amen. Alléluia. Dia mankasitraka indrindra rana bavelika tao anatin'izay vavaka matsiro voatetinao daholo ny zavatra rehetra misaotra mankasitraka. Dia misaotra antsika rehetra ihany koa nahatra ny hatramin'ny farany. Raha mbola sy tokeny amin'ny rahalanitra Jesosy dia eo neto indray isika rapitso tahaka izao. Dia rapitso koa nefa any amin'ny 3:00 dia misy ny fandarana takariva mahafinaritra izay rahanao amin'ny ranabavy aina sy ranabavy soameva. Dia tahin'Andriamanitra toloha antsika rehetrarehetra ny tompony omba antsika. Alleluia. Dia zao toriteny zao rapitso amin'ny folo maraina dia miverina ao amin'ny Akiradio. Ianao zany ny fiandarantsika eto tapitra fa miferahantsika tsy tapitra raha miditra ao amin'ny site web ny Akiradio ianao www.andramokaizo.com. Izay misy toriteny isaky ny adiny 3 amin'ny 1 amin'ny 4 amin'ny 7 amin'ny folo maraina rapitso amin'ny folo maraina miverinao zao fandara zao amin'ny 1 amin'ny 4 amin'ny 7 hariva misy toriteny foana. Dia nira moa dia efa lahatra mampionina ao anala fahanginana anao n'aiza n'aiza misy anao samy tain'Andriamanitra Jesosy any omba antsika. Misaotra dia rapitso ndraintsika miona. Halleluia amen. Mahireza daholo.